raha ohatra ka nisy ny fanamborana n'Andriamatoa Patrika, colonel Patrika, dia ny vadiny tamin'izay samborona dia nitenen'ny Razoelina tamin'izay hoe sisy faotana ny vadiny io fa aleo avoaka atao vadiny io. Ohatrohatra zay zavatra nisy fa mampasiahy fotsiny amin'ilay voaka malagasy. Fa lazaiko foana ny raha nahahen'ny conférence de presse nareo tany amin'ny Colbert dia misy zavatra konokonon'ny Andriamatoa Razoelina zany vis-à-vis amin'ny situation misy ala amin'izao zany. Raha resaka communication, na resaka lainga zany dia hainy angadiny angay Razoelina mampiady olona zany. Fa ny tena atao maly zany tany amin'ny Colbert hoe tanakorotana eto zany Andriamatoa Razoelina dia mampiasa ny colonel Patrika io zany izy amin'izay fotoana mampiasa io zany fa zavatra fataony io tapiady gendarme sy ny tafoka koa zany izy io tapiady gendarme amin'ny colonel Mekely koa zany azonao Razoelina dia amin'izay zany misavitaka ny sain'ilay olona ka za miteny amintsika foana sika zay mitady fanovana na ny pomba ny Razoelina sasasasany aza 80% ny pomba ny Razoelina tsy maneky ny Razoelina koa zany anao miverina eto zany na hoe accepter ny Razoelina zany tsara fantasika zay fa le firongofirongony zay nahazo tombosoa taminazy zany azonao no mbola maniman'ny tongolo Egypte zay nitakaiky anazy teo le mora anaovan'ny soavaly regny ka ny ahy tsy mahavahina ny akahy io satria Razoelina zany zay foloa teo taloha zany azonao farany olo mahay mampiady olona ka maoka sika mailo zay agnatin'ny fahefanao tokony manao bloky indrindra nareo namana zay milaza fa hoe tia fanovana podipodiko foana maoka sika lefa izy raha zaiko aminareo hoe mandadiny trambo hoe ka am'izao mila sika zany hoe ahoana ny fomba de toutes les moyens zany ahafana izarevana an'izay rasa mangaika an'izay satria sahala amina orita zany Razoelina mbola misy namany tena hoe mbola mivoy zavatra mampiasa volany eto Madagasikara eto io mahatonga ny Michel Gadra io any tsara fantasy voaka malagasy mahatonga Michel mbola miletika io any avy amin'ny Razoelina ihany mahatonga an'io satria nisy volamenan'ny Michel zany dia tsy avy sy niraisin'ny colonel Mekely le vola io zany dia tsy hainy le vola io dia aletiky Michel io ohatran'izao koa mavondra Vatomanga sy ministre teo taloha irindra anaovan'ny taratasy lava be zany fitorinany Vatomanga ny raha saigny menany olona mpanafangadiadiana mandetika ny Vatomanga tsara fantasy Vatomanga koa zavatra lam'izany satria fomba fiadiny io zany teneniny Andriamatoa colonel Patrika za misy zavatra tsikarotra tadidio fa fifanambarana resaresa nataony tsy zao tsy vo izao fa le tany loatao fa piditra foana ny gendarmerie pirenena colonel Patrika ane gendarme atao amin'ny FIGN vo nivadika nanao ary abireo zay tadidio fa le gendarme tsy miteny reo analyziko ty inona ny zavatra fonoson'le gendarme tsy miteny eo am'izao contexte misy atsika zao le fitondrana am'izao ohatra ny mianahana le fanavozana mitady fahavalo avy any ivelona nefa ny ao anatiny ary tsy maîtrise eny inona le tiako tenenina misy olona toteny hitany olona en feste po makary lehibe anandro fanjakana tsy hoteniny ke fianarana fa maninona misy ministra afaka manao an'izay eo fa le olona io tsy maintsy manao an'izay ary bibebe miresaka ataon'ny olona ao anaty Facebook momba ny rangahy anankiray io zay izy isaky mandeha PRM dia hita foana io rangahy io ary mihodikodina efa mandeha mihodikodina anaty lapao dia fanapa-kevitra miainga avy amin'izay foana hoe vao mahatapa-kevitra ny kolonely sotraka mareva avy ndraiky tsika aloha tsy manana proof amin'ny hoe iza no ohatrany teny mako zany hoe onare zany tsy maleo tena amin'ny fanapa-kevitra zaraisiny amin'ny filohan'ny fanavozana ny repoblika fa misy tsindry tsy manana proof mivantana amin'izany tsika hoe tena zay tokoa ve le izy vio moa rehefa misy hoe te hilalao ansary tokoa ny ao anaty tsika hoa tsy miaro an'izao fitondran'izao hoe manana carte blanche fa tsika tsy izany mihitsika fa ny tsika teo dia hoe misy tolona natao azadiny fa roapolo mahery ny olona lavo tao anatin'ny 3 herinandro 9 andro akoatra ny raha latsaka mitondra takaitra mandra-pahafatany amin'izao fotoan'izao tsy azo tsinotsiniaviny zany ny firenena dia potika tao anatin'izany rehetrarehetra zany raha mahita ny fotodrafitrasa raha mahita ny fahavoazana ara-toekarena raha mahita ny fahavoazana ara-tsosialy teo amin'ny fiarahamonina teo amin'ny hoe lay tena hoe le sotoavina tena malagasy vokatry ny nataony le fitondrana teo aloha
zany tsy azo tsinontsiniavana tsy hoe ao anatina zavatra hoe taitaitra kely miseho etsiro de hoe tsisy atao tsisy azo amavanina le zavatra mitranka fa tsy maintsy fatarana koa zao inona mety mahatonga an'izany rehetrarehetra zany de araka nambara teo ny prédateur dia amin'ny fomba rehetra tsy amelanao azoazo ainy zany fa eo fotsiny le izy hoe za zany tena mba hoe mafanino mba hoe endrasako fotsiny zay zany fitondrana miaramily zany a de mametraka ordre zay fotsiny le izy andao za tsy izy mety zakatsika sa tsy zakatsika zany nampanosa ny tany azia tsy motsanana na tokony fahalimanana ary mety tsy problema mihitsy raha mifahitako azy a hoe tena dictateur koa saloha tsy maintsy zay aloha manitsy an'io satria hatrany amintsika eny an-tanàna io eny amin'ny fiarahamonina tena misy io zany hoe responsabilité partagée ianao ve de hoe maloto ny tanàna de hoe ny mpitondra ny tsy manao ny andraiky tsy azafady misy responsabilité tsika mponina ihany keo anatin'le izy da aloha raisina ny antso manaraka miaraba tompo allo fahasalamanareo salamy ia mahafinaritra anareo moa zany dia manao mizaka manao fandalinana mampatanjava misy de mitarika an'iny say dia iavahanareo say de mamela ny olona ny heviny zavatra iresarehetra angamba de ity aloha misy tolona teo ary tsy mora ny nanalan'ilay zalahy iny io de manao le taony any soatiniko dia fahaizan'ny fanjakana ankehitriny sorokany tsy sinrentsony satria vazany io io ny tsarana le fanjakana ankehitriny fa ny any malasa fisainana ary misy tonakolakilosy kely ihany de tsy le miaramila mbola sa manao nire filazany reny raha izy reny sika ny tantara dia miaramila no selon baba generaly tam'izany mbola voaja le hoe iambony rindra eo grady zany a ary ny tranainy eo amin'ny taona misy sopoavina zany teo kabary zao fotoana zao de hoe tsy mangina be tsony ny miaramila eka tsy angingina raha misy zavatra tsy rarina tsara ny nataonareo teo nanala ny efa lasa loso iny fa miaramila ianareo a miaro tanindrazana ao anaty fitondrana republikanina tibo zany adevitra te asa na mety hiditra am'izany any le fikeonandona tsy fifandesendahatra firenena fa efa nisy fitondrana miaramila teto nao zay vitan'ny amiraly a fa de reny moa ny vokany verina tamin'ny mpamaty vola arabarana sy ny sisa ihany de niezaka nanala migejany filazam-baovao akoatran'ny hainao manjery mpanjakana zay mbola tam'izao fotoana zao moa dia manasipaso tonga fotsiny nakoany kaitaloha fa be debe le zavatra tokony atao am'izany ary ampahitsina sy ampaletretena ary fahavonona teny ny tokony idirana aminareo hoe tany republikanina misy miaramila filohalina republikanina be debe le generatsika nefa mbola andiza amin'ny fransay ny nositsika iny mo mety ho sarosarotra ihany ahona zany zao le vara madamo sa iny ny telesolom-basy so tanana mazava eo amin'ny lafiny fierinina sy fitandrana miaram-pirenena ke dikan'ireny ka be debe ny zavatra tokony atrehin' reto mpanjakana na azo teo amin'ny tolony reto a dia menazy ny maherery misaovanareo zay ny adidy manandrakitry ny ataontsika hoe tena ny tolona ho an'ny fahafahany Madagasikara dia ny mirahina zay le izy dia ny mifiraisakiny zay a miseho amin'ny hoe tsy hoe anao ady sisika sa miditra ao anaty fitondrana fa mitondra aloha raisiny anao efa mety fonmiarabara mbola tsy tena fonina izy dia mitondra ny fahaiza-manaony ihany ko fa tsy manao takalo an'izany no sezana sy ny sisy andao aloha raisiny anao miaraba tompoko salama eny ary efa voninao anao miarabara eny tompoko manao any na ie ty entsikentsika ihany le izy ndo ary efa vonina anao miaraba tompoko miaraba tompoko salama miaraba zala miaraba ny mpiaino za manokana zany mitiasika ny rajoelona aloha e zavatra fa nitsanga tamin'ny 2009 ane reny nany mampalasa ansainiko fotsiny hoe raha ohatra ka any amin'ny tribune Nations Unies no manao zavatra reny fa iny nge fa nasehony zany tamin'ny 2009 zany olona le hoe sans qualité izy amiko za manokana zany hoe raha tsina ny fivorina natrehan'ny filohan'ny fanavozana farany teo a raha reny izy no nitsangana kabary
dia mety nahataitra ihany fa za manokana hoe tsy dia mahataitra anahy loatra ny zavatra nasehony Rajoelina tamin'ilay mpanjaka afrikanina farany teo. Bon, mikasika manokana ny Patrika Colonel marina hoe anatin'ny fanavaozana tsika ny tokony mijoro modely zany ny tompona raika rehetrarehetra. Za tena misaotra mihitsy ny filan-kevitry ny minisitra nanala tena tonga dia manana fahasahina hoe mesure ohatran'ireny zany. Raha tamin'ny andro Rajoelina ireny sa manao an'ireny Rajoelina fa ty zany fizako hoe tena manana fahasahina hoe zay manao ny tsy mety rangahy tonga dia alao ianao tokony ohatra ve manao zavatra tsy mety ohatry raha ohatra ka hitanao hoe misy zavatra tsy mety ohatry tokony mametsaka fitoriana ohatra nataony ty olona ty ohatra zao dia ametsaka fitoriana ako dia no ny fitsarana no anentsika azy fa ianao tsy azao zavatra hafahafa tokony fanaona olona ambony ao anatina fanjakana manome ohatra ratsy ohatran'ireny. Fa za tena misaka hoe tena mety be miamiko mihitsy hoe mandray mesure re zay tsy manao ny tsy mety rehetrarehetra tonga ndandray sy mesure hoe zany kosa tokony ohatra foana amin'ny fototra fanjakana eo amin'ny fitantanana fanjakana misaotra eny ary ao anatina vanim-potoana vavarytsika ry toko raha fahalamanana le zavatra mitranga ihany koa dia ohatrany hoe manisika manao zay il veut détourner ny opinion publique zany mba tsy hifantoko anatin'iny azadino fa zay le misy hoe gouverner c'est prévoir zao moa zao misy an'ity cyclone ambana le gezaniza zao efa etsy amin'ny 100 kilometatra mahatsinanany Tomasiny etsy le izy ary andao aloha rasiny ty antso manaraka ty miarahaba tompoko salama allo eny ary satra namerina nandrakely tsampony le fotoana tsy maintsy averina kely ianao azafady marina fanamariana hoe Patrika dia fampisandarina vo Patrika marina be za ary ny zavatra tiako tsingina foana ho azy izao masy mitolona natao teto dia mivavana vavany misy Patrika ny tiako tenenina dia zao tsy mora mamoaka vava ohatra ireny fa makimady amin'ny tonganam-bola mijoro fa vitany nanao an'izany za tsy mifavorize azy eto fa hoe mitolona ny arahana nanao ary mbola mahatsiako koa an'ilay zandary misotolonao namoaka fitenenana te hikikiky miverena anda aty amin'ny sehatra tokony misy atsika ry zareo amin'ny zavatra misy fa mampatea nongo tena ny zavatra misy amin'izao fotoana izao dia io le tonga amin'ilay fitenenana hoe ny fahangina ny zandarina amin'izao fotoana izao mety misy tika satria manomboka tamin'ny herinandro teo sa ampierina tia hoe fomba fijerena fomba fitsiny zandany misy hivatona mano hoe atao izy na efa vita mambola voatao ny tiako tenenina dia zao fatatry zareko fa isany fototry ny lalàna sy ny fiarivana firenena izy ireo manao hoe zandarina sy ny lalàna ny dikan'izany dia zao misy zavatra atao iny zavatra atao Rajoelina iny sotasote fa zany za moa miensaka ty ezaka ny tenitsy hoe miteny momban'iny fa sotasote ny filana azy day fotsiny hoe ataoko zao fa iny na ataovy eo ary dia ataonareo fa ataoko zao zatra filana vaniny tsisy dikany tsisy heriny tory ny zavatra ataon'iny fa zany hoe rehefa mitranga moa reny amin'ny fiainana misy dia ohatrany hoe lasa samy commentaire manana ny ataontsika hoe tafika républicaine tsika tafiditra ao zany na zandary mety eo anatin'ny fotoana fandanian-tena ihany koa izy ireo amin'ny hanitsinany amin'le hoe fitsipika fifampifehezana ny ao amin'ny lafiny ataontsika hoe etika satria natiana sy tiana zavatra nitranga atao anatin'ireny ataontsika hoe fitantanana teo aloha dia misy empreinte ny zareo tao anatin'le izy ary élément déclencheur ny zavatra ny action teny amin'ny terrain tamin'ireny fotoana ireny dia mety zay koa no mety ao ambadiky le fahanginany fa tsy voatery hoe zavatra hafa le ao anatin'le izy satria ny raha nahita le zavatra nitranga teny itosy ny raha nahita le zavatra nitranga tetsy anosy be ny raha nahita le ataontsika hoe isan'lehibe ao anatin'izany vondrona anankiray zany zay voatazona meritra atosika moa amin'izao fotoana zao ataontsika parenthèse iny satria zany hoe sujet somary lazaina fa sensible ihany itsika dia efa ma hoe zavatra nisy tamin'ny 2009 sy ny 2025 tamin'ny 2009 dia faction militaire tamin'ny
25 dia mijoro ny armée républicaine de zay le tsika ao anatin'ny fanavozana ny république tsika am'izao fotoana zao tsy vita ray andro kosa aloha io io zany tsy vita ray andro io fa raha hoe tena vitan'le hoe asiokatokana io na hoe claquement na an'andreo mandeha efa zavatra hafa nontranga teto raha tokony fahalomanana efa zay fotsiny le izy hoe miroso za raha nijeriny zavatra nataony Vladimir Poutine za misy le hoe la comparaison n'est pas raison hoe nahatra teto fa tena misy fotoana tsy maintsy nandray an-tany ary izy tsy nitabataba ohatrany hoe raha isambotra valany ianao tsy horakoraka mihitsy raha isambotra iny ianao fa tena mijoko ao anatin'le izy fa tena nataony anarany daholo mihitsy atao anatin'le izy atao raisiny ianao aloha miarahaba tompoko salamy eny ary aloha ampiverina kely tetsindrama marina le teneny bito fa le izy any voalohany indrindra ny place nametrahana ny colonel Patrick any tsy poste politique ady amin'ny kolokolo zany tsy mpanao politique ary colonel Patrick tsy mpanao politique tsy mivoaka amin'ny domaine nataony ny zavatra nylazainy fa misy ohatran'izao ary zay no amafisiny amplifie kokoa zany le zavatra mitenitsika le resaka pantolamina hoe gendarme za aloha mino eto misy gendarme nanao ny ataony tamin'ireo fa reo koa ane tia tanindrazana ihany izy nanano gendarme ary fa tsy hoe gendarme sy tia tanindrazana ka navita an'ireny kapisaty navita nandeha teny kianjo ohatran'ireny dia tsy azo eritreretina koa hoe ho any ohatran'izay koa ny gendarme aorianao raha ohatra ka misy olona hidina kalambe ary tadidio tsara fa taoriana n'iny zavatra nataony colonel Patrick iny be debe misy tena misy reflet be debe amin'ny olona de zavatra ny teneny narina olona pimban'le fitondrana am'izao ary za misana manohana an'le fitondrana am'izao fa tsy manohana azy amin'ny adalàna taony kosa mandery mampivory vahoaka ireny anao de manao taimbava hoe anareo efatra amby folo taona tsy izay no nametrahana anao tao inao mbola tsy voafidy mbahoaka apetrao zay ny ilana an'le saroka brito satria zay tonga ao rehetrarehetra de mirifaka manao ny ataony daholo na lehibe ny faritra na iny mamaky azy zay no mahatonga ny olona heritreritra teo zay hoe no nametrahana anareo tao ange izy de ohatran'izao ny afarany mahatonga ny olona ia hoe sao de mba tsy tonga any amin'ny farany zao zavatra zao araka ho voalazanareo any ny zavatra le petsahasain'le olona malagasy tenenitsika ty hoe olo mandriny malagasy ko aleoko ary miainy olona mitabataba ohatrany folo alina mitabataba ohatrany nataony colonel Patrick zay izy mangina ao anatiny eo nefa misy zavatra teneny de anga mampamisotrany zavatra ny ady amin'ny kolokolo aloha raha tsy haiko raha ny hoe inona ny tena naomby le tena horakorahana ve le sa jokojokoina